zesosimba maniry ny anao nisitrakao efa ela nonikiry tsy naomby atramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo tô hiova olombaovao tapakevitrai-fo nefizany tsy maharitra tsy mamety ho lasa lavitra raha pitsode injay no malikolo miverina hindray zao jesosy mba tantano oh arovy sy tohano ny angady mitoreo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo teny marone fare be nianatra voaray fa niampiatrireny ane de tosarotra tsy hay vao mandrosindray mandingana hoe hanaraka anao dia indro favofingana potraka sy lavoa tsy azo antokany hoaviko sisi antenainany amiko raha tsy tantananao de inoko fa tsy hotafitao aza velande irery oh ampio fankely jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo jesosy ovonjeo ty zandrinao vonjeo Shine, malala, oh, each
liana indray rakizy no hiara-bananareo amin'izao fandaharana natokana ho antsika izao. Zahay tena faly mihitsy nareo ve mba faly? Mahafinaritra zany, samy faly zany tsika izao dia izao ary mbola ho tohizantsika indray ilay lohahevitra niraisantsika le hoe ahoana moa ny fahatsaran'Andriamanitra. Iresaka mandrakarivana hoe hatsaran'Andriamanitra zany isika. Inona ny ataon'Andriamanitra anehoany an'izany fahatsarana zany amintsika. Averina ihany fa tiantsika foana izy karakarantsika foana izy. Efa niresahantsika izany hoe mikarakarantsika amin'ny alalan'ny zavaboariny, mikarakarantsika amin'ny alalan'ny olona ihany koa. Fa androany dia ho resahantsika indray fa noho ny hatsaran'Andriamanitra dia miady ho antsika izy. Fantatritsika tokoa mantsy rakizy fa misy zavatsarotra foana amin'ny fiainana. Tsy hoe ny olon-dehibe ihany no mahafantatra an'izany hoe sarotra ny fiainana, fa misy olana foana na dia ny fianarana ary. Dia indraindray mety hoe sarotra ilay izy. Indraindray koa misy hoe ankizy miady amintsika. Sarotra nge izany efa anisan'ny fiainana sarotra izay diavintsika izany. Indraindray misy olona tsy tia antsika, indraindray misy mampiana-dratsy, indraindray misy fahavalo. Izany rehetra izany dia zavatsarotra izay lalovantsika ankizy avokoa. Dia misy indraindray koa toetra ratsy ampidiriny Satana mihitsy amin'ny alalan'ny hainao manjery, ny télé, ny téléphone. Dia toetra ratsy ampidiriny Satana ao dia ilaintsika hiadivana daholo izany rehetrarehetra izany. Ilaintsika ho resena daholo izany rehetrarehetra izany. Dia izao noho ny fahatsaran'Andriamanitra dia miady ho antsika izy. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra ataontsika kosa dia ny mankatoho azy sy manaraka ny sitrapony. Maninona hoe mankatoho azy sy manaraka ny sitrapony. Fa rehefa manao an'izay isika dia miady ho antsika izy. Ao am-baiboly ao dia be da be mihitsy ny tantara izany hoe Andriamanitra miady ho an'ny mpanompony izany. Ny zanak'Israely ohatra dia nanampy azy foana Andriamanitra teo amin'ny ady izay natrehany. Mety hoe tsy nankatoho indraindray zareo dia rehefa mifono izy dia manampy azy indray Andriamanitra. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona zany, verina manaraka azy sy manao sitrapony dia ampian'Andriamanitra izy ireo. Hitantsika izany rakizy fa raha vao tsy mankatoho isika na manao zavatra tsy tian'Andriamanitra dia tsy jeren'Andriamanitra. Avelany alohantsika enjerany. Fa rehefa miverina isika dia manampy antsika sy miady ho antsika izy. Reny fahavalontsika reny, misy namana manakorotana antsika na miady amintsika amin'ny zavatra tsisy dikany. Raha manao marina isika ka manao ny tsara dia izao aza adino fa miady ho antsika Andriamanitra. Ny zanak'Israely izao araka ny voalazan'ny Exodosy 4:20, rehefa nenjehan'ny Farao zareo, rehefa nenjehan'ny fahavalo dia Andriamanitra niditra an-tsehatra. Andeha nge jerentsika Exodosy 4:20 dia ny 14:20 ny tena ilaintsika, fa ovakitsika kely eo amin'ny ambonimbony eo amin'ny 17:30 aloha no atomboka atsika ilay izy. Fa nisy inona re? Ay moa reto zanak'Israely reto efa nivoaka ny tany Egipta dia nenjehany Egyptianina dia nisy ranomasina teo aloha dia ny Egyptianina nanenjika vaoriana. Nisy tendrombohitra be tamin'ny sisiny roa, tsy afaka nandositra mihitsy ny zanak'Israely. Inona reny nataony zareo? Dia izao no tenenin'Andriamanitra. Nanafatra amin'ny Mosesy aloha izy dia Mosesy nampita tamin'ny olona. Exodosy 4:20 dia manomboka eo amin'ny 17:30 vakitsika. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Dia eo ilay 14:20 izay tiako tadidintsika ataontsika tsenjery mihitsiny. Jehovah hiady ho anareo
fa ianareo kosa angina. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Rehefa manao sitrapon'Andriamanitra isika rakizy, dia tsy mila hoe tsika ny tena manao ny ady fa Andriamanitra no hiady ho antsika. Mbola hiverina eo amin'ny tantaran'i Elia tsika. Elia rehefa tsy hoe niady be hoe ny fanao totondry izy, fa nanao fifananana zany tamin'ny Ahaba, satria Ahaba lasa nanompo sampy ilay mpanjakan'Israely, dia lasa ny vahoaka Israely rehetra koa lasa nanompo sampy sa nieritreritra hoe ny bala no Andriamanitra. Dia Elia zany nampiseho fa hoe Andriamanitra Jehova izy rery no tena Andriamanitra. Dia nanao fifananana zany zareo. Dia satria Elia nakatoan'Andriamanitra dia miady ho anazy Andriamanitra. Andeha ho arahantsika ao anatin'ny tantara indray zany, fa noho ny hatsaran'Andriamanitra dia miady ho azy izy, ary noho ny fahatsaran'Andriamanitra dia afaka miady ho anao koa izy. Andao ary tantaran'i Elia ho jerentsika fetrany. Laiady goavambe. Ny mpanjaka Ahaba tezitra be, fa ny mpaminany Elia kosa vonina be. Jehova sa bala anao safidy, fa zay maharesy dia izy no andidy. Samy manao alitara maharitra, fa ny afo no tokony ho avy any an-danitra. Dia nanomboka tamin'izay ilay ady lehibe. Ny any bala no aloha sady vonina hoe: bala bala aizenao, fa milanao zahay am'izao. Dia indro Elia fa somary naneso, ny Andriamanitra reo nga mbola marefo. Balo balo mba enoy aloha, ny dianay ane ka makarary andoha. Dia hoy Elia: antsoy mafy ihany, sao miavely izy na any ambadika any. Tsy nisy ny tranga, tsy nisy foana, mazava ho azy fa balaka imona. Dia indro Elia fa taitra, ny alitara ny tena raitra. Vato lehibe 12 hazo kitay fa tsy mololo. Ny vato trombalatsy adino, dia ilay rano be da be aidino. Oh, sao dia diso ary zao, ny afo tsy rehetra amin'izao. Jehova ô Andriamanitra mahery, aseho eto anio fa ianao irery no Andriamanitra mahay mandatsaka afo anay. Dia indro avy tampoka teo, avy any an-danitra sady avy feo, afo ben'Andriamanitra no nandoro ilay fanatitra. Elia ô manaiky zahay, fa Andriamanitra no Andriamanitra ay, Jehova be voninahitra no iankofanay maharitra. Eny ary rakizy, nanao ny tantara foy, tantara mamitana kely ny tantaran'i Elia. Tena mahafinaritra, nandresy izy sa resy? Nandresy, ary niaiky ny vahoaka rehetrarehetra fa kay Andriamanitra ny tena Andriamanitra. Ka dia io rakizy fa mila mankatoa sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika raha te ho hitantsika zany hatsarany, fahatsarany ataony amintsika zany. Miady ho antsika izy, aza manahy, aza matahotra, fa Jehova dia miady ho anao eo anatrehany zava-manahirana. Hatreo aloha iny lohahevitra iny, andeha isika hiditra amin'ny fandarana manaraka, hiaraka amin'ny Oseanina isika. Oseanina ampafantatra antsika zavatra mahagaga sy mahavariana. Rehefa avy eo tsika dia hiaraka amin'ny Posy. Inona indray no atao amin'ny Posy? Misy zavatra ho ampianariny antsika ao. Dia toy mazatra izoko laingo dia ho avy amintsika eo rakizy. Anoritoro hevitra dia amarana anazy indray rehefa avy eo hidrato. Hiaraka amintsika izy ampafantatra antsika makasika ny fahasalamana indray. Inona indray no resahany hoe tokony ho salama. Ie, rehefa misy zavatra toriny antsika arak'izay paozy nataoko izay, dia atoriny anareo hoe rehefa maninona re dia tonga salama ihany koa. Izay indray zany no arahantsika indray ao anatin'ny fotoana fohy, dia mirary soa antsika hatrany rakizy ara ho tsara. Eny ary tao.
faly miarahaba antsika rehetra rakizy tratry izao fotoana izao araka ny tantarana raha antsika teo dia nanao fanatitra man'Andriamanitra ny zanak'Israely dia hitantsika moa teo hoe tsy mitovy amin'ilay fanatitra terintsika any am-piangonana fanatitra nataon'ny zanak'Israely teo androany koa tsika dia iresaka mikasika ny fomba fanaovana fanatitra raha mijery eo amin'ny boky Levitikosy toko voalohany ka hatramin'ny toko fahafitotsika dia hitantsika fa tsy mitovy amin'ny fomba fanaovantsika fanatitra isaky ny sabata ny fomba fanaovan'ny zanak'Israely fanatitra tamin'izany fotoana izany be dia be izy ao fa iresaka manokana mikasika ny zanak'ondry atao fanatritsika androany ohatra ny ahoana moa zany hoe manatitra zanak'ondry atao fanatitra zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely voalohany zanak'ondry ohatra ny ahoana moa le nataon'ny zareo fanatitra zanak'ondry ohatra ny ahoana moa nangatan'Andriamanitra ho atao fanatitra voalohany zanak'ondry tsy misy klema zanak'ondry fotsy ranoray ary zanak'ondry matavy manao ahoana moa zany zanak'ondry tsy misy klema zany zanak'ondry efatra tsara ny tongony tsy misy maratra izy tsy misy tapatapaka ny tongony tsy misy tapaka koa ny sofiny fa tena zanak'ondry salama tsara tsy mararirary dia araka le fantenentsika teo koa zanak'ondry fotsy ranoray tsy misy pentipentina kely maintimainty na mety hoe loko hafa amin'ny volony fa tonga dia fotsy ranoray dia zanak'ondry matavy zany hoe zanak'ondry ampy sakafo tsara zay aloha mikasika an'iny fa roa manarak'izay rehefa avy nalotany ny olona anankiray tamin'ny zanak'Israely dia iny olona iny no mitondra ny zanak'ondry iny ho atao fanatitra ohatra ny ahoana moa zany hoe manoty zany tsy nanaraka ny ditan'Andriamanitra izy tsy nankatony lalàn'Andriamanitra dia rehefa nanao an'izay zavatra izy dia maka zanak'ondry dia hoentina eo am-pisorona dia le olona nanoty iny izy no mandidy ny tendan'ilay zanak'ondry dia mety tentsika hoe mampalahelo be le zanak'ondry atao an'izany satria vonoina izy dia mety itendray koa tsika hoe raha tsy fanahy Andriamanitra satria mangataka mba ny hamonoana zanak'ondry izy atao fanatitra tsy iraka izy ny antony nangatan'Andriamanitra ny zanak'ondry atao fanatitra dia satria nampanantenantsika izy fa andefa an Jesosy ho atao sorona miazo fijaliana zany hoe nanao promesy Andriamanitra dia le zanak'ondry atao fanatitra ireny fanehoana fotsiny hoe hitazona ny promesy izay nataon'Andriamanitra dia rehefa tonga tetỳ tany Jesosy dia Andriamanitra indray no nanao fanatitra ho antsika Andriamanitra indray no nanome zanak'ondry dia Jesosy ho solony fahotantsika mba ho fanadiovana ny hotantsika rehetrarehetra na ny lehibe na ny ankizy kely dia amin'izao fotoana izao koa tsika raha izy mbola manao fanatitra ny am-piangonana tsy manatitra zanak'ondry tsony tsika ny am-piangonana satria efa ilay tenentsika tao hoe efa nsoloany Jesosy ny fahotantsika dia efa Jesosy ilay zanak'ondry natao fanatitra ho an'ny olona rehetrarehetra fa inona indray moa fanatitra ataontsika ny am-piangonana vola dia mety antantentsika hoe fangamoa Andriamanitra mila vola fangamoa Andriamanitra metsena dia hoe mila vola tsy zany rakizy fa reny vola terintsika ny am-piangonana reny dia anapitsika ny hafa aloha voalohany indrindra dia hitanareo ny amin'ny toerana lavitra tsy hitantsika ireny misy olona any tsy manambola anamboarana fiangonana anaovana ny asan'Andriamanitra dia ireny vola ataontsika fanatitra ireny anampianandry zareo ananganana ny fiangonana dia ny amin'ny toerana lavitra any koa rakizy misy olona any mila fitsaboana maharary zareo kanefa tsy manambola ananganana tobim-pahasalamana na hoe hôpitaly dia entina anampiana ireny olona ireny ny vola ataontsika fanatitra nampiana asan'Andriamanitra maneran'izao tontolo izao dia hitantsika teo fa tsy mitovy tamin'ny fanatitra tamin'ny zanak'Israely ny fanatitra ataontsika amin'izao fotoana izao kanefa misy zavatra anankiroa mampitovy azy dia ny voalohany ny fanatitra rehefa terina ho an'Andriamanitra dia fanatitra avy amin'ny fo fanatitra atao am-pitiavana dia faharoa manarak'izay dia ny zavatra tsara indrindra avy aty amintsika natolontsika ho an'Andriamanitra dia mino fa noraisitsika ankizy kely rehetra izay lesona androany izay ka rehefa manao fanatitra tsika dia ho ataontsika am-pitiavana dia ny tsara indrindra no mentsika an'Andriamanitra dia hitahantsika rehetrarehetra nge Andriamanitra amen dia velomandray ary So
Toro-hevitra anankiray momba ny fitadidiana no entina amintsika androany rakizy. Ny fitadidiana, ny fitomboana, ny faranita-tsaina tafiditra ao anatiny daholo izany. Matetika rehefa miresaka hoe fitadidiana, faranita-tsaina, fitomboana dia inona ny ao an-tsainareo voalohany? Sezama, sakafo, fa androany rakizy dia resaka momba ny torimaso no resahana amintsika androany. Ny fahampian'ny torimaso dia manampy be dia be anao anana fitadidiana, anana faranita-tsaina. Dia ireny ankizy ilay tsy dia mitombo ireny, misy efa vatany mihitsy fa misy kosa ny tsy fahampiana torimaso no mahatonga azy ireny. Ka raha ampy torimaso tsara ianao dia izao, mora mitombo, mora lava, mora matanjaka sy ny sisa. Ka tandremo tsara ny torimaso mila ampy adiny 5 adiny 6 ny ankizy rehetrarehetra. Dia misy manantena rakizy fa atoro tsara tsika, atoro ara-potoana anao amin'ny torimaso tsara dia ilay ankizy ilay marani-tsaina be, matanjaka be tsika rehetrarehetra. Tonga eo fandaharana samy-miaina indray izao tsika rakizy lohahevitra vaovao indray no arahantsika mijery an'ity androany ity, izay nampitondraina ny lohateny hoe mahay miaina eny an-dalambe. Tena ilaina tokoa rakizy ny mahay miaina eny an-dalambe satria be dia be olona mifamezivezy eny an-dalambe eny. Ka no jerentsika voalohany ary dia rehefa miampita eny an-dalambe tsika dia rehefa eny amin'ilay lalana milokoloko fotsifotsy ilay mitapatapaka eny tsika vao tokony hiampita satria rehefa tsy haintsika miampita dia ny tomobila mandeha foana dia lasa misy risika avoadona ny tomobila tsika. Dia faharoa indray koa rehefa mandeha eny an-dalambe dia tsy eny amin'ny arabe mandeha fa eny amin'ny trottoir, eny amin'ilay lalam-pandeha tongotra izany. Ka rehefa isika rakizy mandeha dia avy aty amin'ny rindrina, avy aty amin'ilay rindrina aty amin'ny sisiny izany. Dia indray aman-dreny no avy aty amin'ny arabe dia tantana indray aman-dreny tsika mba hahatonga antsika tsy ho voan'ny accident. Dia fahatelo dia tena zava-dehibe indrindra tsy azo atao ny manary fako eny an-dalana. Efa misy tabapako eny an-dalana eny dia ataontsika anaty tabapako ka raha ohatra ka hoe tsisy eny an-dalana dia hoentintsika mody ilay izy atao anaty kitapo kely. Dia rehefa tonga any an-trano izay vao arinany amin'ny fako. Fanjary lasa maloto be ny tontolo iainantsika vao manarinary fako eny an-dalantsika. Dia izay indray ary rakizy no fahaiza-miainantsika androany. Mety mbola misy be dia be fa jerevantsika amin'ny manaraka indray. Dia tapitra hatreto indray ny fandaharantsika amin'ity androany ity. Dia mametraka mandra-piona amin'ny manaraka indray rakizy. Velo! Fampiasam-batana rakizy dia misy vokany maro be, voalohany indrindra eo amin'ny vatantsika. Mampatsara ny fitempon'ny fontsika izy dia mampikoriana tsara ny rahantsika any amin'ny lalan-dra rehetra ny vatantsika any.
manamafy ny taolana, manamafy ny ozatra, manamafy ny vatantsika mihitsy mampatanjaka atsika zany. Ny fampiasam-batana koa dia misy fiantraikany eo amin'ny lafiny fifandraisana. Mampitombo ny isan'ny namantsika ireny. Ohatra hoe rehefa le mandeha manao fampiasam-batana iny tsika, manao fanatanjahantena, dia mahita namana vaovao antsika, dia mitombo foana ny isan'ny namantsika. Ny fahatelo farany raika izy dia misy fiantraikany eo amin'ny ara-tsaintsika ny fanaovana fanatanjahantena. Mampatonga antsika azotozoto sy avitribitrika. Avy amin'ny saina mantsy ny mampazoto antsika sy mahavitribitrika manao zavatra. Mahatonga antsika ho sambatsambatra ihany koa izy amin'ny tontolo andro izay diavintsika. Ary mampatonga ny saintsika hisokatra ary mora mifantoka ihany koa rehefa any am-pianarana. Dia mora amintsika mandray lesona izay azavain'ny mpampianatra rehefa any am-pianarana. Izany hoe tokony miakatra zany no tsika rehefa mazoto manao fanatanjahantena tsika. Inona avy ary ireo karazana fanatanjahantena mety ho hitantsika? Izao be dia be mihitsy ny karazana fanatanjahantena fa vitsivitsy ihany no tanisaintsika eto. Ohatra hoe mandeha tongotra, mihazakazaka, mitaingina bisikileta, manao foty, baskety sy ny sisa. Tena be dia be mihitsy nareo mety mbola mahita betsaka noho ilay tanisaiko teo fa anjarantsika ankizy mampiatra an'izay. Aza adino ary ankizy fa tena ilain'ny vatantsika fanaovana fanatanjahantena ary miantoka amin'ny fahasalamantsika mihitsy izany. Funa manindrona ny fo izy indray no tsy eritreritra ndao sikiverina miandry fatratra anao Jesu aza miemotra mandroso atrany
teto aho no ny santatra ny fiarahana amin'ny tompo, teto aho no nahafantatra ny safidiny ty foko, teto koa ilay toerana zay niorenako hatrizay, teto no ivanarenana reo adalako fa izay, teto aho no nanontany hoe mizotra ho aiza moa ny diko, dia teto aho no nitomany no ny vesam-panahiko, teto no eniko ny antso zay nibitsika malefaka manatona ho sasako reo hota mitambesatra, dia teto ano voasasa tamin'ny ranony batisa, teto ny azoko ny lasa no nanjavona tsy hita, dia teto aho no ny joka zany tsiro-pahasambarana, teto aho no ny foka ile rivo-pizahara, dia teto avokoa ny tantara no ny seho na ny ratsy na ny soa samy miainako izy ireo, dia teto indrindra ro ny lasako no nandresy tamin'ny ady, ary eto no ny andrasako ilay mpamonjy izay ho avy, teto indrindra ro ny lasako no nandresy tamin'ny ady, ary eto no iandrasako ilay mpamonjy izay ho avy. Eny azy faly miaraba anao mpijery mpanaraka ny fandarana indray izahay ary manasanao mpitiavana anaraka izany hatramin'ny farany, mbola ao anatin'ilay vavaka tsy lany amamina ao ny matitoko fahaenina nampianaran'i Jesosy hatrany ny dinidinika izay fanaovantsika, ary eo amin'ny andininy 12 ao anatin'ilay hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Nandanitsika fotoana be mihitsy ny tapany voalohany ary hiditra amin'ny tapany faharoa sika androany, mbola raisiny tombontsy ohatrany ny fananan'ny pasteur André Paratina Fanera, tonga soa atao anatin'ny fandarana pasteur, miaraba anao. Miaraba anao ihany koa namanadino ary manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra amin'ny alalan'izao fandarana izao. Efa tsy andro mihitsy ny toy ny fandarana, ahoana ary ty le hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay, miteraka ady hevitra izy io mitarika fisarahan-kevitra sy fifanomezan-tsiny ihany koa, andao ny ten'Andriamanitra nomena fahefana anitsy an'izay melomeloka rehetra izay rehetra tsy amin'ny toerany ao anatin'izany fieverana mikasika an'io le fanazavan'i Jesosy io pasteur. Inary mino fa voraintsika ny fanazavana avy amin'ny ten'Andriamanitra makasika an'le tapa voalohany hoe mamela ny elokay. Aza dino fa ino ny tena fototra iny zany. Andriamanitra dia mamela eloka, satria atsika dia mila famelan-keloka, satria nanota. Ino ny tena fototra iny? Le tapany faharoa mazany zao namanadino dia hoe ohatrany hoe tsika indray no mamela ny eloky ny hafa, zany hoe tsika indray no hoe maka ny toeran'Andriamanitra raha zay no ilazantsika anazy. Ohatrany hoe tsika indray zao no maka ny toeran'Andriamanitra zay mamela eloka, sady zay mamela eloka ny olona. Tamin'ilay tapany voalohany dia nazava tsara mihitsy ny atatera ny fomba zay atateraka le famelan-keloka zay omen'Andriamanitra, dia le hoe miaiky ny fahotana, sady zay mila miaiky ny fahotana isika, mitsotra dia mahafoy an'le fahotana, miala amin'le fahotana. Dia raha raisika zany zao zay amin'ity tapany faharoa ity dia le hoe mamela tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Raha ohatra zany tsy mitsotra aminao le olona, avelanao ve ny elony sa tsy avelanao? Ary raha tsy avelanao ny elony, ho avelan'Andriamanitra ve ny elony sa tsy avelana? Satria ianao tsy namela dia tsy avelan'Andriamanitra koa hoe zany zao ny elony, satria izy tsy nitsotra taminao. Ary raha ohatra raha hoe nitsotra izy
tsotra tamiko zany le olona fa nanao fatosoana tamiko de nitsotra tamiko fa tsy nafo le izy tsy nafoy le izy zany hoe mbola naveriny indray le fahotana fa tsy nialana inona ny tokony ataoko io zany mila mitandrina tsara namana dino mahakasika an'izay io moa zany le fantanina nipetraka tany amin'ny mpiandohana tamin'ity fizaran'ity hoe iza ny mandeha aloha le famelan-keloko ataotsika ve zany hoe rehefa mamela ny eloko iny avy-tsika zay vo avelan'Andriamanitra ny elokotsika sa iza ny mandeha aloha zay ndao jereo atsika ara ny ten'Andriamanitra ao ary Exodosy novakitsika aloha tokosandiny efa novakina ihany ty tany aloha fa tsy maninona aventsika satria manazava tsara mahakasika an'izay le resaka hoe famelan-keloka zay. Exodosy toko 7:30 ny 5 ka hatramin'ny 7. Exodosy toko 7:30 ny 5 hatramin'ny 7. Ary Jehova nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy de nanonona ny anaran'i Jehova. Ary Jehova nandalo teo anatreny ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fosy miantra maro sady be famindram-po sy fahamarinana mitahiry famindram-po an'ny olona rivo mandimby mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloka ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafyafy sy ny zafin-dohalika. Mahafinaritra le ten'Andriamanitra zao le voalazany eo andefa enina teo sisa Jehova nandalo teo anatriany ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra maro-po sady be famindram-po sy fahamarinana. De 7 mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby ao tsara mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby ary mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana. Ny zavatra tsotra zany voalaza eto tompoka Andriamanitra toetra n'Andriamanitra io voalaza io toetra n'Andriamanitra dia anisan'ny toetra n'Andriamanitra voalaza eto mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana. Toetra n'Andriamanitra ke zany le mamela eloka sika ve zany dia rehefa manao an'le vavaksika zany hoe raha inay zay ny an-danitra mamela ny elokay de mamela ny eloka ao Andriamanitra satria toetrany ny mamela eloka. Avy eo mitoy le vavaka hoe tahaka ny namelanay zay meloka taminay zany hoe ianao zany rehefa navelan'Andriamanitra ny elokao dia tian'Andriamanitra hanana n'ilay toetra ny anko ianao am'ireo olona zay nanao fahadisoana taminao de tian'Andriamanitra hanananao ny toetrany de izay mahatonga le hoe tahaka ny namelanay zay meloka tamin'izy taminay meloka taminay dia mamela ihany koa zahay satria Andriamanitra namela ny elokay. Toetra zany tiana resana eto namanadino ary manamafy moa zany zay ny voalaza atsika ny fanazavana tany aloha rehetra hoe itsika zanak'Andriamanitra sady zay zanak'Andriamanitra isika ary zanak'Andriamanitra isika de miteny le ao amin'ny Efesana toko 5:1 ndao aventsika kely io toko 9 io Efesana toko 5 de ny 1 de ao nao zisy Efesiana toko 5 zao no vaky ny teny koa am'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Zay mazava peny aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka zanaka malala hanahaka an'Andriamanitra de tsy nafa amin'ny toetra sady zay toetra anisan'izany ny famelan-keloka toetra n'Andriamanitra
Exodosy 34 mamela eloko izy zay be famindrapo izy fa tsika io ane nao tonga de resaka zava-misy tsika fa tsika io raha ny tena marina ane sarotra amintsika ny mamela eloko sarotra ary tsy vitatsika ny mamela eloko satsy ohatra hoe nisy olona nanao fahadisoana taminao ohatra hoe nao zany nanao fahadisoana tamiko narary le zavatra nataonao zay moa zany fiteny matetika tena narary mihitsy nataony anina tamiko iny ka na de efa mitsotra azy ianao mifona ty amiko miaiky tsy afaka ao tanatiko le izy narary iny de ohatra mandeha ho azy le vava mahazatra hoe eny mamela ny elo koa tsy mitazona le elo fa ny ato anaty ato marary sady zay marary le ato anaty de zay moa tonga le hoe tsy haitsika anie le mamela eloko tsy haitsika io ka raha hoe miankina amin'ny famelan-keloka ometsika ny hafa no hamelan'Andriamanitra ny elokotsika de ho sarotra le izy sady zay tena ho sarotra le izy Andriamanitra rehefa mamela eloka de zao ny zavatra ataony Hebreo no milaza azy vakitsika kely Hebreo toko fa levatsika toko fafolo Hebreo toko fafolo ny andininy fa 7:70 Hebreo toko fafolo ka ny andininy fa 7:70 de hoy koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony zay Andriamanitra rehefa mamela eloka de io ny zavatra miseho io ny fahotany sy ny elony nahoanao zisy tsy ho tsarovako intsony adino mihitsy de misy teny an'izay moa zany ao Baiboly eo naminadinao mialatsy fa tena tsy voaraiko ato le tosan'iny tena alevon'Andriamanitra any amin'ny lalina le fahotanao any amin'ny lalina zany hoe tsy mipotra tsony ary tsy ho tsarovana zay tena tsindriko tsara le hoe tsy ho tsarovany fa tsika ho sarotra amintsika mamela eloka na de hoe efa nifona tamiko azy ianao ka niteny hoe tsisy olana iny namanadinao tsisy olany fa tsy misy ala intsony fa tsy adino iny tompoko tsy adino iny dinao nanao zao nanao ana zao izy tamindray mandiny izy nanao anaotra zao de zay zany mahasarotra an'io hoe tsy miankina amin'ny famelan-keloka ataotsika amin'le hafa no hamelan'Andriamanitra ny elokotsika de idirantsika misimisy kokoa zany zay aloha azavaina misimisy kokoa zany satria somary sarotsarotra ihany ny mandray an'le izy sady misy an'le toko sy andininy asa nahitanao ny toko sy andininy iny hoe izay avelanareo ity atany ao amin'ny Jaona toko 20 andininy 3:20 ao mbavakeo re Jaona toko 20 andininy 7:20 na elokiza no avelanareo de voavela izany ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany zay io zany mila zavaina tsara na elokiza ozy izy no avelanareo de voavela ary na elokiza ny tsy avelanareo dia tsy voavela fantaniana petrako tsotra be fahefana veza no ahafahantsika manao an'izany tsika hoe zany manana fahefana hoe ty tsy avelako de tsy voavela io na Andriamanitra aza zany tsy amela an'le izy de na hoe ty eloko ty olo ty avelako de manaraka Andriamanitra hoe mamelako izy fahefana avaiza no ahafahantsika manao an'izany zay ngamba mety mamaly an'izay fanontaniana izay ao amin'ny Kolosiana nde vakitsika aloha Kolosiana toko 7 ny andininy 7:20
Kolosianina toko fahatelo amby fahatelo ambin'ny folo. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Zao no vaky ny teny. Kolosianina 3 andiny 3 ambin'ny folo. Kolosianina toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mifandefera ka mifamela eloka ianareo. Raha misy manana elaelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Aveloko vakina tsara izy raha manadinao. De manaraka tsatsika any tokantrano any. Ozy izy. Mifandefera ka mifamela eloka ianareo. Zay aloha zany a. Mifamela eloka ianareo. De ahoana le hoe mifamela eloka? Satria nam'le jaune 20 izy to? 2023 le hoe na elokiza avelanareo dia voavela. Na elokiza tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Eto ny tenin'Andriamanitra de milaza Jesosy ny teny hoe mifamela eloka ianareo. Satsy zay? De toy izany ary. Ahoana ny endriky le hoe mifamela eloka ianareo? Teo izy. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, raha misy manana alahelo amin'ny sasany, misy zany olona sasany mety nanao fahatsoana taminy, dia nanana alahelo izy noho nataony le olona sasany. De toizatsika azavainy tsara ny tokony atao. Ahoana le hoe fifamelan-keloka, mifamela eloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany izy, dia tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo no aoka mba hamelanareo heloka. Fantany petrako iza mandeha aloha zany zao eto. Raha fandraisana an'izy amin'ny filaran'ny teny moa zany de ohatrany hoe lasa référence le famelan-keloka nataon'ny tompo a ho alainy tahaka ho an'ny mpanarady azy. Zay anankiray. Hoe ny famelan-keloka zay nataon'ny tompo zany no modely. Sady zay? Fa ny faharoa de varao tsara le vaky teny, tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo. Iza zany aloha namela eloka voalohany? Tompo. Tompo aloha namela ny elokareo izy. Tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo no aoka hamelanareo ny eloka kosa. Satria raha somary ambatsika kely fomba fitenana, satria navelan'ny tompo ny elokareo, ianareo koa tahak'izay ihany koa no tokony amelanareo ny eloky ny zay nanao fahatsoana taminareo. Zay zany mazava be ny aminatinao. De eo zany hoe hojerevantsika mantsy le hoe le jaune 20-23 mantsy zany a. Ohatrany misy resaka fahefanao, sady zay? Fahefana. Hoe nomena fahefantsika amela eloka. Ka rehefa tsy avela de tsy voavela. Rehefa avela de voavela. Eto zany mazava tsara fa ny mandeha aloha ny an'Andriamanitra mandeha aloha. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokao, naoka amelanao eloka kosa. De andao velona any am'le vavaka atsika. Velona any am'le vavaka. De ozy izy le vavaka. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Mazava be ny le vavaka namanadinao. Tena mazava. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Raha fandraitsika am'le Kolosiana toko fahatelo zany zao izy dia mazava be. Tsy hoe tahaka namelana zay meloka taminay fa tahaka namelan'ny tompo ny elokareo no hamelanareo ihany koa ny eloky ny hafa. Zay zany le izy. Tahaka namelan'ny tompo ny elokareo no hamelanao ihany koa zay meloka taminao. Taminao a de amaky toko sy andinitsika manamafy an'izay. Nao ary ao amin'ny Marka
toko faharoa no andeo jereo atsika. Marika toko faharoa a de vakitsika ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Marika toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Marika toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Ary Jesosy no nahitany fonon'ireo dia nanao tamin'ny lehilahy marary ny paralysisa hoe anaka vao velany elokao. Ary nisy mpanoradalana sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoany le ty no miteny toy izany. Miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ndao ary misy izy voalaza ny teny eto resaka ny amin'i Jesosy izy a ao a de ozy izy Jesosy tam'ilay marary ny paralysisy anaka voavelany elokao. Jesosy no miteny a voavelany elokao. Andiny faheniny nisy mpanoradalana teo izy izy sasany teo nipetraka teo de rehefa miteny Jesosy hoe anaka voavelany elokao namela eloka zany Jesosy namela ny elokilay marary de nieritreritra tao am-pono izy izy le mpanoradalana zay niteny teo de zao no teny nieritreretiny andiny fahafito. Nahoana le ty mantsy an Jesosy io a nahoana le ty ozy izy no miteny toy izany. Inona le niteneny Jesosy? Mpamela-keloka voavelany elokao. Zay le niteneny Jesosy anaka voavelany elokao. De ozy izy le mpanoradalana teo nahoana le ty no miteny toy izany. Mamela eloka zany na hoe miteny am'le olona hoe voavelany elokao. Nahoana miteny toy izany le ty ozy izy. Miteny ratsy izy. Aika izany miteny ratsy manao fanaovana an'izay. Ahoana natao hoe miteny ratsy? De toizany azavaina. Iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Zay namanatinao a zay mamala le fantaninao iza mandeha aloha. Tsy ny antsika mihitsy toko mandeha aloha. Ny an'Andriamanitra mandeha aloha. Satria efa navelan'Andriamanitra ny elokao de no ainko tokony hamela ny eloky ny hafa zay nanao fahadisoana taminao. Tsy hoe maka ny toeran'Andriamanitra ianao. Eto zay natonga ny fariseo mpanoradalana niteny tamin'i Jesosy hoe miteny ratsy satria iza ny mahavela eloka? Andriamanitra rery ihany no mamela eloka sy mahavela eloka ny olona. Ka afaka hiteny hoe niza n'izy nandrota ka mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra de azo ny avela. Andriamanitra rery ihany afaka manao an'izay. Fa ny olona tompoko tsy afaka manao an'izay. Miteny ratsy ny fanaovana an'izay. Olona ihany ianao kanefa mamela ny eloka. Mamela ny eloky ny olona rehetra. Miteny ratsy ny dikan'izay. Sady zay? Fa kosa mazava be le vavaka. Tahaka ny namelanay zay meloka tamin'izy. Taminay. Raha nanao fahadisoana taminao le olona de anjaranao ny mamela ny elony. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokao. Fa raha ohatra tsy taminao nanaovan'le olona fahadisoana fa tamin'olo-kafa de iny izy manatona anao hoe za tena mifona fa nandainga tamin'ny anina fa mba mifona aminao aho. Tsy afaka namela ny elony ianao tompoko. Fa zay le atao hoe miteny ratsy. Tsy misy mahavela eloka afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Zany hoe itsika zany ao amin'ity resaka famelan-keloka aty de zao mahatonga atsika mela eloka de satria toetra n'Andriamanitra mamela eloka. Ary tsika zanak'Andriamanitra de tian'Andriamanitra tsika mba hanana an'izay toetrany mamela eloka zay ihany koa. Zay le hoe aoka hanahaka an'Andriamanitra tsika tahaka ny zanaka malala. Efesiana 5:2. Fa tsy afaka maka ny toeran'Andriamanitra isika. Tsy afaka maka ny toeran'Andriamanitra. De io zany mila mitandrina tsara amin'izay zavatra izay. Mazava zay fanasarahana ny fahefan'Andriamanitra
sy ny fahifan'ny olombelona zay eo amin'ny fifandraisana izay a pasteur ary zava-dehibe mihitsy ny ametrahana an'izay amin'ny toerany satria indraindray alaim-panahy ny olona ho tafaroboka any amin'ny tena fahifan'Andriamanitra mihitsy arak'izay tenen'ny mpanodana teto hoe miteny ratsy ka zay eo ny mahatonga le tsona 2023 hoe zay na ilokiza avelanareo de vao vela na ilokiza tsy avelanareo de tsy vao vela ho an'ireo olona nanao fadisona tamiko zany eo zany mila mitandrina tsara mba tsy hatonga anao aka ny fahefan'Andriamanitra na ny toeran'Andriamanitra ka miteny ratsy an'Andriamanitra ianao fa kosa toetran'Andriamanitra ny tokony ananana de ny toetran'Andriamanitra mamela heloka zay foana mamela heloka ny toetran'Andriamanitra iny le Exodus 4:7 raha miverina amin'iny Exodus 4:7 intsika eo amin'ny andininy fahaefatra fotoana zay manokana mihitsy izy nitondrany Mosesy ny 10 azo mifandraisana ve zany hoe le toetran'Andriamanitra famelan-keloka de hitantaratra anatin'ny didiny ihany koa satria tontolo-kevitra ray mihitsy ny nanambarany Mosesy nanambaran'Andriamanitra ny toetrany io tamin'ny Mosesy sy fotoana nanolorana an'le 10 any amin'ny Exodus 4:7 ka ny 10 ny 10 tsy inona fa mampiseho ny toetran'Andriamanitra zay ny le 10 tsy ho diny atsika laletra zay fa aka ohatra ray fotsiny ohatra roa tsy maninona ohatra le 10 voalohany faharoa fahatelo aza manandriaman-kafa fa izao ihany aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao fahatelo aza manonona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra reo telo voalohany reo fotsiny zany zao de efa milaza ny toetran'Andriamanitra hoe toetran'Andriamanitra de tsy inona fa izy irery ihany no Andriamanitra de aza manao Andriamanitra hafa ianao na zavatra amboarina io na sisisy fa izy irery ihany Andriamanitra ka tsy misy ankoatran'Andriamanitra dikan'iny zany de hoe Andriamanitra tokana toetrany eny zany Andriamanitra tokana izy sady Andriamanitra mandrak'izay izy de toizany le izy ohatra faharoa zany zao raha azosika raisina le eo amin'ny 10 de le hoe mahatsiarova ny andro sapata masina azy enemana no esanao sy anaovanao raharahana ohatra hoe fahazapatany Jehovahandriamanitra ny andro fafito ko aza manao raha kory ianao am'izany ozy izy enemana no nanaovan'i Jehovah lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy ozy izy de nitsahatra izy tamin'ny andro fafito izany no tahin'ny Jehovah ny andro sapata sy nanamasinany azy io zany zao didy faefatra io de milaza ny toetran'Andriamanitra ihany koa tsy inona le toetran'Andriamanitra fa izy no mpamorona zay zany io didy faefatra io zany de milaza ny amin'ny mampamorona an'Andriamanitra enemana no nanaovan'Andriamanitra lanitra sy ny tany ka de nitsahatra izy tamin'ny andro fafito de raha manaiky an'le Andriamanitra ianao manaiky an'Andriamanitra ho mpamorona zao rehetra zao ianao ekenao fa io Andriamanitra io no namorona zao rehetra zao de zay mahatonga anao mitandrina ny andro fafito zay mahatonga anao mitandrina ny andro sabata satria io no milaza ny toetrany amin'ny mpamorona azy de ohatrohatran'izay zay le mididy folo zany dia mampiseho ny toetran'Andriamanitra ka miresaka le famelan-keloka ianao zany de hoe mifandray zany mifandray amin'ny famelan-keloka ny didy folo mampiseho ny toetran'Andriamanitra zay mamindra fo ny famelan-keloka mampiseho ny toetran'Andriamanitra mamindra fo amitsika satria tsika nanota de miteny izy any am'jaona voalohany toko 7:7 fa niota ny fandikanany lalàna zay rehetra manota no mandika lalàna fa niota no fandikanany lalàna sady zay dia no ny fandikatsika n'lay didy zay mampiseho ny toetran'Andriamanitra no mahatonga an'Andriamanitra manana an'le toetrany mamela heloka sy mamindra fo amitsika eny ary tsy lany amamina ny ten'Andriamanitra ny fotoana no manampetra ko dia ankasitrahana ny faharetanao nanaraka nyzany teto zay ao anatin'ilay 140 matetika faina manao hoe mamela ny olokay
ny tapany faharoa no tena nandanitsika fotoana teto hoe tahaka ny namelanay zay meloka taminay ndao fitinana kely ny fanazavanandro am pasteur de hoentina mbavaka ihany koa ny mpiaramianatra amintsika enareo raha fitiantsika zany le fanazavana de hoe toetran'Andriamanitra ny mamela heloka toetran'Andriamanitra ny mamela heloka ary satria isika manaiky an'Andriamanitra ho raitsika ary isika eken'Andriamanitra ho zanany dia tian'Andriamanitra mba hanana zay toetrany mamela heloka izay ihany koa isika de izay mahatonga le vavaka hoe raha inay zay ny an-danitro mamelany helokay fa izahay koa zay nisy raha somary azavaina misimisy kokoa fa izahay koa mamela ireo zay meloka taminay tena tsara be ny vavaka iny dikany zany de milaza ianao zany ny dikan'izay fa ianao dia manana le toetran'Andriamanitra zay le izy ianao zany dia miconfirme fa ianao koa dia manana le toetran'Andriamanitra mamela heloka de raha aza fitiantsika le fanazavana de eo le hoe le toetran'Andriamanitra no tia ny ananatsika fa tsy ny fahefan'Andriamanitra de le fahefan'Andriamanitra mamela ny heloky ny olona rehetra na iza tsy nanome atsika zay fahefana zay Andriamanitra fa le toetra mamela heloka no tia ny ananatsika dia mamela heloka an'ireo zay nanao fahatsoana tamitsika sady zay fa reo olona zay tsy nanao fahatsoana taminao dia Andriamanitra lehilahy no afaka mamela ny helony sady zay fa atsika tsy afaka niaka ny toeran'Andriamanitra ka hamela ny heloky ny olona rehetrarehetra ary zay le hoe teny ratsy an'Andriamanitra satria tsy misy mahavela heloko izy izy ny marika toko faharoa afa-tsy ray ihany dia Andriamanitra ray ihany dia Andriamanitra tsika nefa tsy Andriamanitra fa kosa zanak'Andriamanitra ary raha zanak'Andriamanitra sika tsy manota de tsy manota zay fa dikan'izay voavela heloka sady zay tsy manota voavela heloka ary raha voavela heloka tsika de mamela heloka de mamela heloka mahafinaritra be nely izy raha voavela heloka tsika de tian'Andriamanitra ihany koa mba hamela ny heloky ny zay nanao fahatosoana tamitsika misy an'ity toko sy andreny ity ovakeko namanadinao marika toko fa 1:10 ny andininy fa 10:20 marika toko fa 1:10 ny andiny fa 10:20 marika toko fa 1:10 ny andiny fa 10:20 ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo de mamela ny helony mba havelan'ny rainareo zay ny an-danitra kosa ny helokareo io ary raha mitsangana mivavaka ianareo izy ka misy olona anananisa ananareo alahelo anananareo alahelo zay le hoe tahaka namelanay zay meloka taminay raha misy olona anananareo alahelo nefa ianao hivavaka de ozy izy ny ten'Andriamanitra mamelany iny ny helony mamelany helony mamelany helony mba avelan'ny rainareo zay any an-danitra kosa ny helokareo tia zao ohatrany hoe mamelany helony de mba avela koa ny heloko ao fa nazavaitsika teo Andriamanitra efa namela ny heloko ao tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloko ao no hamelanao kosa reo zay anananao alahelo sy noatran'izay noatran'izay zany izy dia raha somary diratsika alalina kely vetivety fotsiny izy namanadinao na am'le hoe famelan-keloko dia misy an'ity ten'Andriamanitra ty ovakitsika ao amin'ny Jaona ny anankiray Jaona toko fa 9 ny andiny fa 1:10 zay ny anankiray de ao amin'ny Romanina ny anankiray Romanina toko fa 9 ny andiny 1 ndao vakitsika reo toko sy andiny anankiroa reo Jaona toko fa 9 ny andiny fa 1:10 ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Jesosy za koa de tsy manameloka anao mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony Romanina toko fa 9 ny andiny 1 ny andiny 1 ary am'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy zay
Sireo tsara le tsaona toko fahavalo izy de miresaka ny am'le vehivavy mitsangajanga sarotra ny tsangatsanga nanota io vehivavy io tena nanota izy ary tena nanao izy satria mendrika ny hotoram-bato satria fahafatesana no tamilota izy no romanina toko fahatelo zay fa rehefa tonga teo am' Jesosy izy mahafinaritra le teny Jesosy ale faraika amby folo tsy nisy izy izy le vehivavy no teny voalohany fa amboniny io zany de miteny Jesosy hoe aiza ozy izy aiza reo manameloko anao aiza manameloko anao va aiza zay tsy misy manameloko anao ve izy ny olona io no tiany Jesosy antaniny tsy misy manameloko anao ve aiza le olona manameloko anao de izy le vehivavy tsy misy tompoko de izy Jesosy za koa tsy manameloko anao Andriamanitra reriany no afaka mamela eloko za ihany koa tsy manameloko anao raha somary zavaitsika kely le valiteny Jesosy de hoe zaho mamela ny eloko ao tsy manameloko anao aho dikan'izay mamela ny eloko ao aho nanota izy mamela ny eloko ao izy izy dikan'izay ary nyvokatra zay ile obolana 28 fakitsika tamin'ny voalohany mahafoy zay zay mitsotra ka mahafoy no azo famindrapo de zay ny natonga ny Jesosy nanoe hoe za tsy manameloko anao za mamela ny eloko ao mandihana de ahoana izy izy am'izao sisa izao aza manao intsony ialao le fahotana afoy izy le fahotana satria efa voavelako ny eloko ao dia aza velona intsony ialao le fahotana afoy izy le fahotana mahafinaritra io tantara io satria nanomboka hatreo io vehivavy io de tena niova ny fiainany zay lely izy efa voavely izy de nisy fiatraikany teo amin'ny fiainany ny famelan-keloko zay nomeny Jesosy anazy nanova ny fiainany le famelan-keloko nanova ny fiainany de ohatran'izay lely izy namanadinao hoe raha tena nandray famelan-keloko avy amin'Andriamanitra sika rehefa mivavaka hoe raha inay zay ny an-danitra mamela ny elokay ka tena natsapy ianao fa navelan'Andriamanitra ny eloko ao de miova ny fiainanao de tsy ianao ndray no andeha ino sy tsy amela ny eloko inafa za ndray za tsy mamela ny eloko ao na hoe tsy adiniko iny nataonao tamiko iny nefa ianao mangataka amin'Andriamanitra hoe raha io mamela ny eloko tsy normal zany zay teny Jesosy io teny Jesosy ampitaina hoe za tsy manameloko anao mandihana de aza manota intsony de amafisany izy zany am'le Romana toko fahavalana dy voalohany teo le hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay aiza ozy izy ao am' Kristy Jesosy ao am' Kristy ho am'izay ao am' Kristy de tsy misy fanamelohana mahafinaritra koa io teny io dika za de zao hoe isika nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra navelan'Andriamanitra ny elontsika tahaka namelan'Andriamanitra ny elokontsika no hamelantsika ny eloko ny hafa ihany koa tsy misy fanamelohana ny ao am' Jesosy ianao ihany koa tsy manameloka aoka tsy isy fanamelohana satria ianao efa navelan'Andriamanitra iya tapitra ny fotoanantsika na de mbola mamy de mamy aza ny fiarahana eto ndao entina mbavaka indray zany fanandramana sarotra zay andalovan'ny tsiraray avy zany mamela eloka izany tena zavatra tsy vitatsika tsy haitsika kanefa de amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra mamindra fosy mamela eloka antsika dia asaina mamela eloka isika ivavaka isika raha inay zay ny an-danitro ampitoera ty anatinay ny fanahy masina hanamboatra ny toetranay hanahaka ny toetranao namela ny elokay ianao omeo an'izany toetra izany anko zahay ka hamela ny eloko ireo zay nanao fahatosoana aminay ka tsy tahiry an'izany fahotana izany fa tahaka ny nataonao taminay ka tsy ho tsarovanao intsony ny fahotanay sy ny elokay de mba hanana izany toetra izany anko zahay arovy anefa izahay ny amin'ny fandrika zay ataon'ny fahavalo ka mba tsy aka ny toeranao sy ny fahefanao anko zahay
ka hiteny ratsy ianao. Ampianazo zay Jesosy io mba amela eloka ny hafa ihany koa, satria tsy misy fanamelohana ao aminao, tsy manameloka anay ianao. Efa maty ianao noho ny fahotanay mba azahoanay famelan-keloka. Aoka mba ho tanteraka sy ho hita ny fiainanay fa olona efa voavela eloka izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mirary soa ary maneho fankasitrahana feno ho an'ny mpanaraka ny fandarana tsy hakanavaka. Misaotra ihany koa ireo namana teknisiana izay nanao ny entsy ho zavatra tamin'ny fikarakarana ny sary sy ny feo lafa-tsika ny fandray teto. Mankasitraka ny pasteur Leparatena Fanera izay nanaiky vahin'indray androany a nitondra izay famelabelarana izay. Mbola manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma toa. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone is
ry havana malala noho ny fahasoavan'andriamanitra sy ny famindrampony dia mbola afaka handalo herinandro vaovao indray zany isika zao a igadona tsy ho ela intsony inoko fa anisan'ireo izay maniry mba hanome voninahitra an'andriamanitra ianao mandritra n'iny herinandro vaovao iny zao no voalazan'ny soratra masina Ezekila 4:9 dia ny 5:20 Ezekila 4:9 5:20 sy manaraka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio mba ho afaka mifalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no nadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary hoesoriko aminareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrana amin'ny fitsipiko ka anaraka azy. Ry havana malala tena mba fanirianao ny hanompo an'Andriamanitra mandritra ny herinandro vaovao ny teny hitantsika miverimberina eto ilay mpisolo tena tapisaka hoe ko omeko fo vaovao ianareo fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Andriamanitra no miteny tian'Andriamanitra ny anao an'izany ho anao ary tsy hainao nge zany tsy haintsika izany fa Andriamanitra anao an'izany ho anao. Hitahy ianao any Andriamanitra mba ho isan'ireo izay ho diovin'Andriamanitra ho isan'ireo izay ho mpanome voninahitra ianao. Hivavaka isika mba hanadio ny vahoaka ny ane Andriamanitra ka mandritra ny herinandro vaovao io dia mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra rano fotsiny ny fiainantsika rehetra. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra ianao ilay nanolotra ny zanakao lahy tokana mba ho faty hisolo anay ianao ilay namindra fo taminay ianao ilay mandrakotra anay amin'ny fahasoavanao dia ianao zany zao no ifikiranay ny amin'ny herinandro vaovao izay ho lalovanay sy ny andro sisa rehetra izay mbola omenao anay Andriamanitra irinay raha mba ho tanterahanao aminay ny teny fikasanao fo vaovao fanahy vaovao Andriamanitra tanterao amin'ny vahoakanao zany tanterao amin'ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao izany mba tsy ny vavanay fotsiny Andriamanitra no manome voninahitra anao fa ny fiainanay mihitsy ary dia amin'ny alalan'ny reto zanakao rehetra izay mametraka ny fiainany eto aminao reto dia mba homem-boninahitra ny anaranao ary ho maro ane ny mpanota izay ho resy lahatra fa tsara ny miaraka aminao tsara ny manana anao ho Andriamanitray. Tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Hitahy antsika rehetra ny Tompo. Amen.